Marie, ahoana tompoko mba voakely ange azavady ny dossier momba ny rindra kely. Manahoana izy ao? mbola mianatra izy saingy somary varindrina tato ato fa lozany mampiaraka amin'le ragistavy. Ay, omeo fahasoavana izy. Inona moa zay tompoko? Zay ely zay ve nitoeranao teto an-tongotra ry Marie dia mbola tsy fantatrao foana ny mokle. Fahasoavana izany zazakely. Mbola tsy ampy taona ange izy tompoko, vao 12 taona. Ka efa masaka izy mahatoa mahalala lehilahy. Ny tena olana ange tompoko dia le ragistavy ataontsika bevokazy efa manambady ara-dalàna raha injanak'olona efatra be izao le atson'ny olona eny ambonin'ny tany hoe papa sosy reny. Ka justement, asio zazakely dia amin'izay fahitsara. Tompoko, ny vadale ragistavy io dia efa miakatra tositra matetika ary safotsafitra foana miditra an'ilay ragistavy manenjika vehivavy io foana. Dia hoe mbola omentsika fahasoavana ihany very zareo reo so ho tonga tsy lera ty le vadibe any tompoko. Saingy izay tianao ihany io fa ianao ny deba. Azafady tompoko fa misy urgence kely mikasika an'ilay hoe rapa. Androany ny deadline. Amin'ny 7 ora alina hozy izy ianao no atsoina ody aty izy. Efa amin'ny 4 zao. Inona nataontsika motiva fa adinitsika ny naparary azy dia mirijaridza be izy ao. Izy ohatrany tia mifokafoka andreny moly reny dia tia misetrasetra moto ihany koa izy. Voilà, hevitra tsara zay. Ataovy mifoka rongony tsy akijanona izy hatramin'ny 5 ora ariva eo. Amin'ny 9 ariva izy miditra bara miaraka amin'ny bandy akamany. Mamitapony izy amin'ny 7 ora alina. Amin'ny 7 le tsona azy tompoko, ataoko mahetilika zany le mahafaty azy. Mora loatra zany. Atao amin'ny 7 ora latsaka fefany izy zany no mamitapona dia mivoaka ny bara. Mandray ny motoany izy dia mihazo ny valava iny mandrifatra be 100 km/h. Tompo! Andraso aloha. Tiako atao en parallèle amin'izay le semi-remorque sasany ambomanga kely koa miara miainga aminy tonga dia miara mandeha mafy be ry zareo bim. Ka kosy. Ka zay izy dia maty tsara tsy tradrano amin'ny 7 ora alina. Za ihany tompoko fa miala tsiny. Saika anao tatitra mahakasika an'ilay Florine araka ny nangatanao. Vehivavy tena endry izy amin'ilay mahafaly anao mihitsy fa mazoto makany am-piangonana. Tsara be zany. Ka leo izy omeko vady amin'izay fa mangataka amiko ato foana. Kanefa mbola le voay be reny daholo zao no misy liberato fa tsy misy amin'ilay mety aminy mihitsy. Ka omeo anankiray ao izy fa madilo ny sofoka mivavaka ataony maraina atoandro hariva. Ty zao ny akaikikaiky azy ato ray fiangonana aminy sady ray tanàna amin'ny zareo. Fa dia hitanao araka io profilany io fa dia mamilava, tia vehivavy sady tsy anasa nefa tendakanina. Taovy an'io. Io lehilahy io nge tompoko efa nifaizitsika impiry fa tsy nety niova mihitsy. Maditra mampijaly vehivavy foana izy. Zay rehetra miaraka aminy dia ratsy be vokany dia mamono tena. So dia mba tsy sahaza ny Florine endrikely kosa tompoko. Tsisy hoe sahaza zany fa zay ny lahatra. Farany tena farany tompoko. Fetim-pirenena malagasy amin'ny sabotsy izao, inona ny drafitra? Tsy mitsahatra mangataka amiko vonjy ato. Hikasika ny fon'ny diaspora ho ny andefa vola amin'izany tapitapy sainte zany anaovany ankizy arendrina any Madagasikara. Dilo koa ny sofiko ny amin'izay fa omeo bonus be da be ihany izy.